raika amin'ny 20 ity fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Lay Andriamanitra mandrakizay tsy miova omaly sy anio ary tsy miova na oviana na oviana no manavao ny fiainantsika, manavao ny herim-pontsika ary manome antsika taona vaovao ny ray vanim-potoana zay anzaontsika mandray ny fanavaozany mandeha amin'ny herim-panahy vaovao ary indrindra mahita ny fahalebiazany sy ny fahatsarany ka mitombo amin'ny fahalalana tsara izany sy mijoro vavolombelona. Arabaina isika rehetra velona trapamonjena narovan'Andriamanitra ny indritry ny taona sarotra 24 ka raha tafavoreto isika dia mankalaza azy, mankasitraka, misaotra ary manandratra azy fa tsy misy tahaka azy. Dia ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo fa 400, ny 420 ka hatramin'ny 130 no iarahantsika manandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Endreny amaron'ny asanao Jehova, fa endreny no nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka, any misy zava-mihetsiketsika tsy tambo-isaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sampo sy ny trozona zay niforononao ilalao azy. Ireo rehetra ireo miandry anao mba homenao ny aniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiki-tahotra izy. Alainao ndray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay any ny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Ataontsika ny hira 970. Mifaly aresakaiza vanazo tambava zanare no metaiza ka isa resiaja irasi miubia Jesu topolodera miravura mefalea velunanya vanazo tambava
mivavaka isika tompo atolotra ianao ny anja sy ny saotra ny elo sy ny voninahitra noho ny nanehoanao ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao ny ray ka ny tantananao anay sy ny arovanao anay tamin'ny fahasoavana vo tsy elakory izay no notoloranao ny fifalian'ny krismasy ary ankehitriny ray izay miara-ny fady nomenao ny taona vaovao raika soa arivo misaotranao izay no ny tantananao anay afaka namakivaky ny taona lasa iny narovanao tamin'ny ratsomana indrindra ny fandringanana nateraka ny valana retina covid-19 ka dia velona trapamonjeno zahay mahatratra ity taona raika ambompolo sy roa arivo ity ny fitiavanao ny famindraponao ny fahatokinao no nasehonao ka ny tantananao ny fiainanay tamin'ny fomba tsy hitamaso sy miafina nefa azo antoka koa dia isaoranay ianao ankalazainay ny voninahitra ao ianao ilay miteny hoe indro avosiko ny zavatra rehetra no angatahnay mba hanavao ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ty anatinay ka tonga ny famonjenao ahatratra nisambatan'olona sy nisam-pianakaviana ary ny fiangonana manontolo raha mamakivaky ity taona vaovao ity izahay dia manatrehanay amin'ny alalan'ny fanahinao masona ka manamasina ity fotoam-pakalazana ity andraisanay ny teny velona izay entinao mamaha ny fanahinay sy mitsilo ny dianay ary mitarika anay hiara-disan'andro amin'ny Kristy mba ho voninahitra ao sy ho fitahinao anay dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany nanonanay izany mivavaka izany amen petraka ny ry havana ny Andriamanitsika dia te hanavao antsika mandrakariva ny Andriamanitsika dia mitaizantsika araka ny irantsika teo mba ahatonga ny fiainantsika hitombo ho amin'ny fahalalana tsara sy ny fanajana ilay Andriamanitra izay tompony fiainantsika sady tompontsika na dia nandihy ny taona vaovao ary sika dia maro ihany ireo loto taon'ny fotao mbola mitaritarina tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ary mbola hoentsika manomboka izao taona vaovao izao soa nefa fa Andriamanitsika tena te hanavao antsika akoary anatinazy isika amin'ny fo manetrotena torotoro sy mangorakoraka ataontsika ny hira fa 8:3 ny voalohany sy fahatelo anasan'ny tompo antsika anatinazy Oh
zany ny fikasan'ny tompo anana firaisana amintsika ary indrindraindrindra tiana avao ny fiainantsika amin'izao taona vaovao izao indray aoka raha natona azy amin'ny fanetretena isika anaraka izao tonim-bavaka izao. Ry Andriamanitra rainay, ndreto zay manetry teny eto anatrehanao miaiky ny fahantrahnay sy ny fahotanay. Tsy nanomenao ny voninahitra tokony anao zahay, fa nanala baraka anao aza tamin'ny fihetsika ay, tamin'ny eritreritra ay, tamin'ny tenina loko ny vavanay ary tamin'ny asanay. Nandika ny lalanao masina zahay, fa na dia fantatray aza ny sitraponao, dia ny sitraponay sy ny rehaky izao tontolo izao ihany no naranay sy ny tanterahanay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay araka ny didinao zahay, fa naneo fitiavatena tamin'ny safidy maro sy ny asa maro teo amin'ny fiainanay andavanandro. Rendrika tao anatin'ny fakapana zay tompo, ka ny fahotana zay tokony ankalainay nanjary nakamaminay ary sainay natao teo masonao sy teo mason'ny olona miaraka ny fiangonana. Irerainay be famindram-po mitalao aminao zay mamelany erokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avao zay ny fanahinay mba vonoka ny hoanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Andriamanitra tsy olombelona ka andangaka izay manatonao izy tsy mbola afaka mihitsy koa enoy raiso ny teny famelan-keloka omen'ny tompo ho an'izay mibebaka marina tokoa taminy iara-mitsangana isika. Satria nino anatra ianao ka nanetry tena za kosa efa niaino ny tompo. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very, ko aza matahotra mino fotsiny ihany, voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Amen. Fanampiny raika amin'ny 30, andininy voalohany sy fahatelo.
avo indrindra ao an'Andriamanitra. Petraka isika. Efa namelany helitsika Andriamanitra noho ny fahasoavany, ankehitriny dia izarany teniny amintsika izy, noho izany aoka isika anatona azy amin'ny fifaliana. Andre ny teniny. Ho aminareo any eny Tompo, ivavaka isika. Tompo, nomenao anay ny teninao fanazavana ny lalanay sy fanilony tongotray, ho sabatry ny fanahy, ho aina sy fahasalamana ho an'ny nofo izay mandray azy, ho famelombelomana, ary ho lalana izoranay amin'ny fahatanterahana sy ny fiainana mandrakizay. Tsy lovy amin'ny alalan'ny fananao masina ary zay, Tompo, andraisanay sy iainanay ny teninao, dia ilay teny velona sady mahery, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Ny teny voalahatra ao antsika amin'ity alahady ny taom-baovao tia, dia hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany toko 100, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Isaia toko 100, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ao amin'ny taratasy nosoratan'i Paolo an'ny Efesianina toko 7, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Efesianina toko 7, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary ny filazantsara araka ny Matio toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Matio toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky misesy araka izany amin'ny anaran'ny Tompo. Isaia toko 100, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny aisim-pito manarona ny firenena. Fa aminao kosa ny posahan'i Jehova, ary aminao ny sehon'ny voninahity. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo, izy rehetra dia mivorika makaty aminao, ny zanakao lahy dia avolavitra, ny zanakao vavy dia sakelena. Ary ahita zany ianao ka ho miramirana, dia emponempona sady ho alebiazina ny fonao, fa hoentina ho anao ny aren'ny ranomasina, ary afindra ho anao ny fananany firenena. Ho feno ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efa, samy avy any Sheba izy rehetra. Volamena sy ditikazo manimpofona no entiny, ary ny fideranan'i Jehova no teny mahafaly ambarany. Toizantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana 3, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary noho izany za Paoly, mpifatotra any Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha ambarenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ao anareo, fa fanambarana ny nampahafantarana ny zava-amin'ny afina, araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany raha mamaky ianareo,
dia ho ianareo fantarina ny fahafantarako ny zavany afina ny amin'ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, tahaka ny fanambaran'ny fanahy masina ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny atongavan'ny jentilisa ho piray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Dia ara-mitsangana isika amaky ny filazantsara ny Matio 2 ny 1 ka hatramin'ny 12. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza le teraka mpanjaka ny Jiosy fa nahitany kitana teny antsinanana zay ka tonga mba hiakoka eo anatrehany. Ary no nandre zany Heroda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, dia namoro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanorad-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza no ahaterahan'i Kristy. Ary ora taminy ao Betlehema ny Jodia, fa izao ny voasoratry ny mpaminany, ary ianao ry Betlehema tany ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy aminao ny voan'ny anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia napahaka ny magy mangingina Heroda ka namopototra fatratra taminy izay andro nisehon'ilay kintana, dia naniraka azy ankany Betlehema izy ka nanao hoe andeha fitory tsara ny amin'ilay zazakely, ko rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa iankoka eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hita ny teny antsinanana, ny aloha azy mandrapijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely, ary no nahita ny kintana izy dia ny faly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely somary reniny ka niankoka teo anatrehany, ary nefa nisokafa ny fitehirizan-drakiny, dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa nitoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy, tsy verina ny amin'ny Heroda, dia lalanafa ny naleny nody ho any amin'ny fonenany. Zato ny 12. Isika kristianina no mazava andrandray n'izao tontolo izao. Ny fahazavan'ny Kristiana eo amintsika rehetra azahoantsika mamiratra ho fahazavana eto anivon'izao tontolo izao tokoa, arak'izay andrasan'ny Tompo amintsika ary arak'izay andrasan'izao tontolo izao antsika. Amen. Mipetraka isika. Vao avy nankalaza ny Krismasy isika dia ny nahatongavan'ny
lay mazava tonga teto amin'izao tontolo izao. Izy ilay mazava zay mahazava ny olona rehetra. Rehefa miteny hoe ny olona rehetra ny filazantsara dia milaza ny olona rehetra tsy ankanavaka izany, ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao zany. Kanefa na dia tonga teo amin'izao tontolo izao aza lay mazava zay natao azy, tsy nandray azy izao tontolo izao. Mahagaga nefa fa ity mahafilo Andriamanitra, mahafilo amin'ny fitiavany sy ny finiavany hamonjy, ka dia nametraka planina izy. Raha nolavin'ny olona tokoa Jesosy Kristy lay tonga mazava eo amin'izao tontolo izao, dia mbola miala nenina Andriamanitra mametraka atsika sy maniraka atsika mba ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao mbola anjakan'ny aizina. Ary zany no efa nampanako akon'ny Isaia 900 taona mahery talohany nahatongavany Jesosy Kristy miatsangana mihazava tonga ny fahazavanao. Napitainy tamin'ny Israely zany sangindrisy. Lay Israely zay natao fahazavana, lasa izy ndray nakatahaka ny maizina zay tokony hijoroany ho vavolombelona. Dia mbola nanjaka ihany ny aizina. Hanikana dia tonga tany amin'ny azy izy, dia ny jiosy zany, Israelita zany, ny azy tsy nandray azy. Fa isika rehetra kosa na iza ary ny magy nataon'Andriamanitra famantarana ho an'izany zay jentilisa. No magy nataon'Andriamanitra famantarana fa ay na ny jentilisa aza afaka mahita ilay mazava, afaka manatona ilay mazava. Ary sika zay nandray izany mazava izany dia ambaran'ny Jaona hoe nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ry havana fanontaniana zay mipetraka amin'izao hanomezan'Andriamanitra antsika taona vaovao zao ndray, avaozony ndray, asa impiry ianao zay ny nankalaza ny taom-baovao impiry. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: inona moa no ataontsika eto? Inona no antony havelomako eto? Hiandro ny fotoana hafatesana ve sanatry ny vava? Sa kosa manana planina amin'izany Andriamanitra, ary manana planina amin'izany Andriamanitra. Napetrany eto zaho sy ianao anomana sy hiomana ho amin'ny mandrakizay. Zay no nametrahany eto. Fa misy antony anankiray koa zay mety ho adino, satria ny fanomanana sy ny hiomanana amin'ny mandrakizay dia tsy iainanao amin'ny fitiavan-tena, egoisma, fa iainana mihitsy ilay fitiavan'Andriamanitra zay tsy mitazona ny fahasoavana ho azy fa tia nozaraina amin'ny rehetra izany. Koa isika zay nandray ny mazava dia tiany mba hiainana zany fitiavana zany, hizara ny mazava koa ho an'izay tsy manana izany. Ary io no antony mbola hitoerantsika eto koa, hijoro vavolombelony lay mazava. Ianareo ny vavolombeloko Tompo, ho vavolombelona manompoka eto Jerosalema sy Jody sy Samaria hatrany amin'ny farany tany, mipaka amin'ny firenena rehetra. Vavolombelony lay mazava mitondra ny fahazavana zay avy any ambony. Fa nga moa tsy misy mazava eto? Nga moa tsy misy mazava eto amin'izao tontolo izao? Misy. Za dia faly fa lanezy no nolazay nambaran'ny météo ho latsaka eto amin'ny Toulouse amin'ity alahady ity, oram-panala, kanjo mibalika ny masoandro, mazava. Ary tsy voaela akory zay ny vonoantsika daholo ny girlande tany an-trano tany, tany amin'ny sapin. Misy mazava be dia be.
fa hoy ilay hirantsika teo andrandrao ka andraso ilay mazava lehibe lay tsy hita maso vavolombelony zany fahazavany zany nametrahana antsika eto andao lazaina koa ilay tsy hita maso lay tsy takatry ny sain'olombelona lay tsy araky ny fihevitsika satria ny fihevitry tsy fevitrareo ny tompo ilay sika ihany no manana azy satria sika ny nandray an'i Kristy zany mazava izany ilainy zao tontolo izao maizina tsy mahita mangirana ane iny taona 24 iny nahitantsika fa rehefa nijerena mitoky amin'ny manam-pahaizana amin'ny manana intizy manam-pahefana mitoky amin'ny paimandamina mitoky amin'ny mihaino tsy mitsahatra mihaino radio sy mijery televizion skika ary mamaky gazety ny marina androany tsy marina rapitso natao modely lasa tsy modely ndray maninona raha manao ohatrany rehetra zay nanahaka ny rehetrarehetra latsaka tao aminy koa zany ka ilay mazava dia mazava avy any ambony tsy araka izao tontolo izao ary nefa ilain'izao tontolo izao mila fahasambarana izao tontolo izao mila fahasambarana izy any tsy mitady fahasambarana nefa raha vao nitoriteny Jesosy Matthieu 5 manomboka amin'ny 9 sambatra amin'ny malahelo am-panahy azy mifanjakany lanitra sambatra ny oro fa izy no ampifaliana sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy no andovany tany sambatra ny nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy no vikisana sambatra ny miantra fa izy no iantrana sambatra ny madio am-po sambatra ny mpampiavana sambatra zay enjehana noho ny fahamarinana zany loharan'ny-pahasambarana tonga avy any ambony tsy araka n'izao tontolo izao zany izaho sy anao antsony iray ho vavolombelona izara ny fahasambarana zay entin'ny filazantsara zany fahasambarana zany ane le tadiavin'izao tontolo izao tsy hitany izaho sy anao nampitondrainy zany eo amin'izao tontolo izao ary Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no miazona ny lakilehan'izany fahasambarana zany izao tontolo izao mitady fiadanana izany tsy mitady fiadanana ny fiadanana dia sady fahatoniana anaty fahafinaretana fa koa fihavanana izany tsy mitady an'izany nefa hoy ny tompo ny fiadana koa no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo ny fiadanan'i Kristy zany no noraisitsika tamin'ny krismasy ary asain'Andriamanitra toriana ijoro no vavolombelona ary aseho ao amin'izao tontolo izao mila zany fiadanana zany zao tontolo izao mila asianao hitondra hitory aneo izara izany iza tsy mitady fifaliana ary moa tsy fanomezana lehibe zay nambarantsika any amin'ny krismasy fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra saingy ny ray ihany ny 2 andro monja vita fa ny tompo kosa ny laza ho ao aminareo ny fifaliako dia ho tanteraka ny fifalianareo misy fifaliana lehibe tsy manam-pahataperana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho ao aminareo ny fifaliako dia tsy manao eo ny fifalianareo tsy mandeha mitady fifaliana any amin'ny fety na grange zay anaparitahana indray ny virus fa mandray ilay fifaliana mitarika mitondra sady ho amin'ny fitsinjovana ny hafa no mitondra ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fahasambarana Jesosy Kristy ny loharanony zany ianareo ny vavolombeloko i Kristy ary zao tontolo izao mitady fifaliana maharitra mila atsika hitory sy anambara ary ijoro vavolombelona zany isika malagasy dia mpandala ny fitiavana mifankatiava ihany raha mbola velonaina ny maty azy ane mba teo maro ary izao tontolo izao izy tsy mitory fitiavana saingy ny filazantsara mitory fitiavana hafa ilay fitiavana agape didy vaovao nomeko anareo ny tompo dia ny fankatiavanareo dia misy mijanona amin'izay tsy zay nambarany tenin'Andriamanitra
aoko ho tahaka ny tiavako anareo ny fiankatiavanareo kosa, ny fitiavan'Andriamanitra. Ilay fitiavana tsy hain'izao tontolo izao volena, tsy hain'izao tontolo izao omena. Omena Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izao ny didiko dia ny fankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Mila fitiavana izao tontolo izao. Mitaky fitiavana ny olona. Fa ilay fitiavana maharitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka ilay fitiavana ny tiavany antsika, ny tiany mba hitiavantsika koa ny hafa. Be dia be ny kristiana mikikika fitiavana, fa ilay fitiavana ara-nofo, ilay fitiavana sentiment, ilay fitiavana moralevina, ilay fitiavana miovaova. Fa hafa nge ny fitiavan'Andriamanitra. Eno kely ange. Raha vao nitoroteny ny tompo ao amin'ny Matthieu 5 io, efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao, mankala ny fahavalonao. Za kosa milaza aminao hoe tiavany fahavalonareo ary mivavao an'izay manentsika anareo. Tsy zany ny ataontsika an'izay manentsika antsika, fosaina, aratsiana, enjehina. Tsy zany, hiavonavonana. Ny fitiavan'i Kristy, fa raha tsy zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika fa very. Andriamanitra naneho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoty sika, mbola fahavalon'Andriamanitra tsika, mbola nitody damosina tamintsika, mbola tsy nirarasina nitsakitsaka ny voninahiny sika. Tao anatin'izany izy tsy nihera tamintsika natolony ny zanany. Zany ny fitiavan'Andriamanitra ary tiany hifankatiavana amin'izao tontolo izao. Tiavany fahavalonao mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka amin'ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany ange izy. Ny fitiavantsika manavakavaka, ny fitiavan'Andriamanitra tsy manavakavaka. Raha izay tianareo ihany ny tianareo ihany ny tompo, inona ny valim-piti azonareo? Moa ny mpamorehitra za tsy mba manao an'izany koa fa raha ny rahalahinao ihany no rabainao, raha ny mpiarabanao ihany no rabainao, inona nataonao mihoatra noho ny sasany? Moa na jetilisa aza tsy mba manao toy izany koa amin'ny tompo. Ko amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay ny an-danitra. Fitiavana tanteraka. Mila n'izany izao tontolo izao. Fa raha izasy ianao tsy hijoro vavolombelona izany, dia mbola andeha amin'ny fitiavany maizina. Tsy maro ange ny olona samy joro amin'izany. Ary misy aza mpitondra fiangonana manjary le maizina amin'izao tontolo izao, le fomba n'izao tontolo izao ny entinao am-piangonana. Ho le mpitondra fiangonana ankiray zay, tsy hampafiry ny entreprise netiko ty. Tsy entreprise ny fiangonana. Tsy hampafiry ny association netiko ty, tsy association ny fiangonana. An'izao tontolo izao zany, ary zao tontolo izao mijery ny fiangonana ho association, zany no anarany omeny ny fiangonana, fijery n'izao tontolo izao zany, fa tsy zany ny fijery ny tompo. Ary ny asan'Andriamanitra miafina, le mazava miafina. Dia mahatonga n'izao tontolo izao vaka. Raha sitraky Jehova no alehan'ny olona, hoy ny mpanoatra ny obolana, na dia ny fahavalony aza dia ampihavaniny aminy. Asa raha tsika izany tsy ambaratelongezabe izany. Raha sitraky Jehova ny alehan'ny olona, na dia io fahavalony io aza mihavana aminy. Dia azo tohizana raha tsy sitraky ny tompo kosa, na dia mpinamana aza mifanenjika, ary na mpianakavy aza mifanaritaka. Jesosy Kristy ilay tompo ny fitiavana izay nampiavana antsika. Aoko tahaka ny tiavako anareo, ny fankatiavanareo kosa. Ary mila n'izany izao tontolo izao. Jereo miady an-trano. Jereo manoloana an'izao Covid-19 zao fa mifampitory, mifampitsikera ny manam-pahaizana, mifampitsikera ny mpitondra. Ary na ny vahoaka aza ny sasany manaiky, ny sasany tsy manaiky. Tsisy fiombonana izany. Mila n'izany izao tontolo izao, ary zaso ianao no irahany. Ary irahany isika mba ampiseho amin'izao tontolo izao ny fitiavan'i Kristy, ny fisainan'i Kristy, ny fomban'i Kristy, ny toetran'i Kristy, zany ny tiany. Sady anirahany antsika eo amin'izao tontolo izao, ianareo ny vavolombelo koa. Fahamarinana avy any ambony
tsy tamaso kanefa kosa velona izany. Indraindray na ny kristianina zany hoe soyons terre à terre. Zany ny discours, soyons terre à terre. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Vavolombelona zany angentsika. Ary mitory an'izany, aneo an'izany. Koa isika kristianina ny mazava andrandrain'izao tontolo izao. Ary ilay toetra tsy ananan'izao tontolo izao kanefa kosa ilan'ny vokany. Zany ny tian'Andriamanitra hijorontsika vavolombelona ary anyrany antsika indray amin'ity taona 2024 ity. Ary eto am-pamaranana dia tiako ny hamaky eo aminareo ny tononkalo anankiray nosoratany Kent Kate, nitondra ny lohateny hoe les commandements paradoxaux. Vakiko aminareo ary eo lay poème eo amin'ny dikateny amin'ny à droite fa amin'ny ilany havia ny teny malagasy izay azo ilay hoe fandikana ihany tsotsotra. Adaladala fisainana ny olona manana hevitra tsy mirafitra tsara ary mizaozao. Tiavo ihany izy na dia izany aza. Raha mba manao zavatra tsy mitady tombontsoa manokana ianao, ny olona manondro anao ty tena sy mikendry zavatra, na dia izany aza mitady tombontsoa manokana rehefa manao zavatra. Le tononkalo io adikako aminareo io. Raha mahomby ianao dia isy olona be dia be mody ho sakaizanao, nefa indraindray tena fahavalo, na izany aza mitadiava fahombiazana mahombiaza ihany. Ny soa ataonao anio dia mety ho adinoina rampitso, mety hanenjenanao akory aza, manaova soa ihany na izany aza. Ny fahamarinana sy ny fahatsoranao dia hahatonga anao voaratra, ho voahentsika, nefa dia mijoroho marina sy tsotra ihany. Izay mikendry zava-dehibe dia mety ho poten'ny olona ambany saina, mikendre zava-dehibe ihany na izany aza. Ny olona matetika dia mitsetra ny olona ambany toetra, ny mahantra, mampangoraka azy ireny, kanefa ny olombeno arahany tia manaraka ny olona mahery sy matanjaka, miady ho an'ny olona ambany toetra, ny olona malemy, ny olona heverina ho ambany, na dia izany aza. Izay naorinao nandritry ny taona maro dia mety hirodana indray andro monja, manorena ihany na dia izany aza. Ny olona dia maniry ho ampina, nefa ny sasany dia mihodina aminao rehefa mba ampinao, manampy azy ihany na izany aza, fa aza mitsahatra. Raha manome izay tsara indrindra ho an'ny olona ianao dia mety ho fongana amin'izany ny aminao rehetra. Tsy fananana ihany zany, fa ny aja manome izany tsara indrindra ihany na izany aza. Raha nisy tsy vitanao ny nandrasan'ny tompo sy nandrasan'ny namanao taminao tamin'iny taona 2024 iny, nomen'Andriamanitra taona vaovao ianao ataovindray amin'ity taona ity. Fa izaho, ianao, isika no mazava andrandraina sy andrasan'izao tontolo izao amin'izao taona vaovao izao, mandehana, miazava, mitsangana, efa tonga ny fahazavanao. Dia mirary taona 2024 feno fahazavana sy feno fahombiazana ho anao, raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ary azona anareo ilay mazava ka hitorianareo sy hanambaranareo ary hijoronareo vavolombelona izany, ka dia hiseho aminareo ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fiainanareo
ho feno ny fitahiana sy ny fanambinana avy amin'ilay tiantsika. Matoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka izany indrindra amin'izao taona vaovao, iriantsika ho fanavaozana, iriantsika ho feno fahasoavana izao. Amen. Petraka isika. Iarahantsika manonona ny fanekemponoana nisy anina. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an Jesosy Kristy Tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra,
nateraky ny rainy talohan'izao rehetra zao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no naharina izao rehetra zao nohony amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary natao mifanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tao amin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika izy tamin'ny nanapaham-Pôntio Pilato nijaly izy ary maty ka nalevina nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ao any an-danitra izy ary nipetraka ao tananankavanan'ny ray avy any ny viny indray amin'ny voninahitra tsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany sika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany sika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny farambaran'ny apôstôly ary manerina izao tontolo izao sika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mbola ataontsika mpitsanganana ihany ny hira 530 andininy voalohany. Isaoranay reray nefety avana failo azonay netaombaova retompo ambeno zao fefaleleza Zao ny tompo dia manasantsika iray latabatra aminy manao ny hira voalohany andininy 5 isika dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Ho aminareo anie ny fiadanan'ny tompo aoka izara zany fiadanany zany eo amin'ny akaikitsika isika mitodika aminy ary na miteny natoka amin'ny masontsika ihany mampita aminy ny fiadanan'ny tompo. Asandratony fonareo ho eo aminy tompo aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny saoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tia anay sy nanolo tena hamonjy anay amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao hitsaho ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary iaraha ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany ny dera ny anaranao amin'ny fiobiana ary izay koa ankehitriny tompo
dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny diranay hoe masina 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 Jehovah Jesosy Kristy tompo tamin'ny alina izy namadi anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia novakiny ka hoy izy raiso ano tia ny tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatserovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana no misotra ianareo dia izao no ataovy ho fahatserovana fa na ovinana ianareo no mihinana tony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Petraka isika. Ry kristianina malala aoka isika atsiaro an'i Kristy araka izany teny fanorenana izany. Izy ilay maty nisolantsika, nitsangana tamin'ny maty mba ho fanamarinana antsika eo anatrehan'ny ray. Ary izany fanampihavanana sarobidy izany natolotr'Andriamanitra antsika ary mbola hankalazaintsika mandraka ankehitriny. Aoka ary misaotra sy mivavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ray eo ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny ary ray eo aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo, zahay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana voaloka. Ampianary ifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, arako izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Amen. Hira 7:100 ny andininy fahatelo. Izany no ahafahantsika manonona ilay vavaka nampianariny zanaka lahy tokany manao hoe rainay izay ny anafitra vo masina ane ny anaranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety antahantahaka ny lanitra omeo ane ny izay anasa azo ao anay ary mamelany lokay tahaka ny namelanay zamelanay ary aza mitondranay ao amin'ny fankapanahy fa manafanay ny ratsy fanao ny fanjakany zie ary voninahitra izay. Amen. Aoka hiara-mitsangana fiangonana.
ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenany Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoko misaorana zay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranony Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo hoe andeha fa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Afaka mipetraka ny tsiparay fanasan'ny tompo. Manao ny hira zay voatondro isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka. Rehefa tafaverina aty ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. Zay efa naharaikosa ny mofo sy ny kapoaka dia mba mipetraka ahitany dekona zay mbola tsy nahazo. Ataontsika ny hira raiky amby enimpolo sy roanjato. Aoka hiara-mitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanay.
ho koa Jesosy Kristy tompontsika sotroanareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho fambelan-keloka. Jesosy Kristy tompontsika izay voaompo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery siaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Amen. Petraka isika. Ny kapoaka dia tazontsika fa rehefa mivoaka etontsika avy aty alohana no mivoaka dia isy aronao izay ametrahantsika ny kapoaka satria ariana avy hatrany ireny. Izao dia tonga amin'ny fotoanany filazan-draharaha isika mangataka ny tompon'anjara iroso amin'izany. Ry havana malala amin'ny tompo, amin'ny fo feno fankasitranan'Andriamanitra ny oera-banantsika rehetra nahatrahitra ny taona 2024 izay efa noman'ny tompo antsika. Arabaina manokana ianareo zoky iray aman-dreny, ianareo zoky olona izay loharan'ny poirana. Arabaina koa ianareo vahiny rehetra mandalo eto amin'ny fiangonana ary ianareo izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny YouTube. Izany fiarabany izany dia avy amin'ny mpitandrina sy ny komity eto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse. Koa maniry taona feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahombiazana, feno fahasalamana, feno fifankatiavana ary feno fanantenana vaovao indray miaraka amin'ilay Andriamanitra fitiavana ho antsika rehetra, Andriamanitra fitiavana izay tompon'ny fiainantsika. Mampoizika sy mampahiry antsika hitady sy ikasaka ny tompo ary ankina amin'ny tanteraka ka ity taona vaovao ity aneto tsy handalo fotsiny fa ampiverina antsika amin'ny tompo indray ka azoantsika hery vaovao amin'izao fotoan-tsarotra izao. Akaiky ny fonay ianareo na tsy mifankahita matetika tsika noho ny valanaretina ary vonina lalandava izahay ny iaino sy amaly ny etahitanareo mandritra ity taona diavintsika miaraka ity. Koa aza misalasala mifandray amin'ny diakona tadidio fa eo koa ny mpitandrina izay afaka mampahery sy mamangy antsika raha ilaina ka aza misalasala tompoko. Antino amin'i Jehovah ary ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka hoy ny salamo 7:35 dia mirary taona sambatra ho antsika rehetra dia raina ny tompo be fitiavana. Amen. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Miarabantsika ihany koa tratry ny taona 2024. Vaovao nasionaly. Nahazo fiarabana sy firarian-tsoa isika noho ny Krismasy 2024 sy ny taom-baovao 2024 avy amin'ny Église réformée de Toulouse na ny URT, avy amin'ny Bureau Foibe an'ny FPMA sy ny Flou Synodaly 7 Rasolindray be, avy amin'ny TAF FPMA Orléans, TAF FPMA Grand Champ Paris, TAF FPMA Atis Fanantenana, TAF FPMA La Réunion, ny fiara mivavaka FPMA Pucé ary ny TAF FPMA Annemasse. Toy izao ny vaovaon'ny TAF. Rakim-pisaorana misy anankiroa. Ny azoko ity zaza ity no ny vavahako dia nomen'i Jehovah izay nangatahako taminy.
Samuela voalohany toko voalohany andininy fafito amby roapolo. Ho fisaorana an'Andriamanitra no nanomezana anay farasy 10 tamin'ny taona 20 dia nisy fianakaviana nanolotra rakim-pisaorana 100 € ho an'ny mpitandrina, 150 € ho an'ny trano fiangonana. Rakim-pisaorana faharoa, isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo tononina. Korintianina faharoa toko 7:5-10. Nisy olona iray nanome rakitra 50 € ka 25 € ho an'ny mpitandrina ary 25 € ho an'ny fiangonana. Taratasy fisaorana, Daniel Andrembololona sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo dia misaotra an'Andriamanitra no ny fitiavany sy ny fitahiny. Maneho fisaorana rampitiavana feno anareo mpiara-mivavaka izay nankahery sy nampitraka ary indrindra ny tondram-bavaka tamin'ny namozany ny malalany Germain Andriambololona. No tanterahinareo tokoa ny teny hoe miraisa saina ianareo rehetra ka miara-ory, mifankatiava tahaka ny mpiralahy. Petera voalohany toko 4:2. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly fity anareo, mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Mikasika ny fialan-tsasatry ny mpitandrina mampatsiahy antsika fiangonana fa miala sasatra ny mpitandrina manomboka rapitso alatsinainy 4 janoary ka hatramin'ny alakamisy 14 janoary 2024. Koa raha misy asa maika ilana azy dia afaka mifandray amin'ny filoha isika. Vaovao amin'ny sampana tanora kristianina. La STK vous souhaite une merveilleuse année et ses meilleurs vœux. Au Let's Elohim, voici le titre du prochain VDJ, où la section a le plaisir de vous retrouver. Il aura lieu le vendredi 8 janvier à 19h30 sur Zoom. Le lien de connexion vous sera communiqué ultérieurement sur les réseaux STK FPMA Toulouse. Nous vous attendons une nouvelle fois nombreux pour cette soirée de louange, de partage, d'édification et de prière, et soyez bénis. Vovô mikasika ny trano fiangonana. Azaldino fa azontsika atao atrany ny fanohanana ity tetikasa trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana natombola. Ny numéro IBAN na ny compte FPMA Toulouse dia afaka hitantsika etsy amin'ny solaitra be fa azontsika antanina koa ny mpitambola ka azo alefa amintsika mailaka. Manentana antsika indrindra anomana ambavaka izany asa goavana izany. Ary mikasika ny rakitra sy adidy manentana antsika hatrany koa amin'ny fandrotsahana ny rakitra sy ny adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire Eloaso toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Ho antsika atao am-piangonana dia afaka mametraka izany atsy anaty arona etsy ampiravana. Ny diarintsika manaraka, ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 10 janoary heriny anio dia atao any amin'ny Vieux Temple ary amin'ny 10 sy sasany maraina. Marina fa mbola voafetra foana ny isatsika amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao ka mbola amin'ny alalan'ny roa izay alefa amintsika no anaovana ny fisoratana anarana. Misaotra antsika naharitra ny anao hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay sendra miaraka amintsika eto, misy voatonga, misy sendra mandalo, raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko arabaina ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo. Tsy misy. Dia na izany aza dia miaraba antsika rehetra any tokantrano any ho an'izay zao vao manaraka ny fitaom-pivavahana izay iarana amin'ny FPMA Toulouse, Andriamanitra ny fiadanana ho amintsika rehetra ary engane ny fitahim-pahasoavana ho amintsika rehetra mamakivaky ty taona raiky sy 2 arivo ty ary indrindra ny fiarantsika miombona ampanahy mbola tehirizin'ny tompo mandrakariva mamakivaky ty taona vaovao ity. Fanaontsika koa ny miarahaba ireo zokiolona zay natratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'iny volana Desambra iny. Misy 4 mianadahy izy fa ny 3 mianadahy no arabaina izao satria ny farefany dia rehefa aveo izy ny miara-mivavaka aminay eto. Dia misy Andramatoa isany Razana Mialso Lala, tsy eto izy
fa ny tokantranony, rakotony rainy Clarisy ary Andriamatoa Rafalimanana Julien zay tsy tonga tokoa izy. Dia faly zay miaraba anareo ary indrindra miarapaly aminareo sy ny fianakaviana am'izao natratraranareo indray ny tsingerin-taona nahaterahanareo zao, ny fitahian'ny tompo sy ny fitehirizany na tonga izao, ary satria Andriamanitra tokana ihany miay anay sy miay anareo dia fa melomelomana anay koa zany, satria tsapanay fa miasa ilay Andriamanitray, ilay miasa ao aminareo miasa ao aminay koa. Ny tenin'Andriamanitra zay indramina ampaherezana anareo dia ny tenin'ny tompo amin'ny Isaia 4:7 azafady. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany ny sahirana mitondra anareo, zaho no nanao ka izaho ihany ny trotro, eny zaho no hitondra sy hanafaka. Zany toky avy amin'ilay tsy miova izany. Ilay Andriamanitra ambaran'io Isaia 4:7 io fa Andriamanitra hafa loatra, tsy azo ampitovinana amin'iza na amin'iza, na amin'ny fahatsarany, na amin'ny sainy isainany antsika, ary indrindra amin'ny fitiavany. Zany Andriamanitra zany no manavao indray mitoko anareo fa tsy miova. Tahaka nefa ny tantanany anareo hatramin'ny fony zaza ny mbola hitantanany anareo, ary engany hatratrany ela indrindra ka rovany amin'ny ratsy rehetra, dia hiara-mivavaka ho anareo izay hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay no ny reto ray aman-dreny reto, nitehirizinao ary niaina ny fahasoavana, nahatratra indray ny tsingerin-taona nahaterahana izy ireo. Fahasoavana avy aminao zany, fitahiana avy aminao zany, ny angatahana ao an'izy ireo dia hitomba ao anatin'ny mandrakariva ny fanahin'ny fisaorana, ary omenao azy ireo tombonandro, azony mitory amin'ny ankonany, mitory amin'ny taranaka ny atsaranao sy ny mahasarobidy amin'ny fananana anao. Dia atsangano vavolombelona mandrakariva tompo, arovy amin'ny ratsy rehetra, arovy amin'izay manimba, ary ninona ilainy, ninona irin'ny fony, tanterao araka ny be ny fahasoavanao zany. Dia anao nidera, anao niaja ny voninahitra, ao ka an'izy ireo kosa ny fahatretrehana, satria Andriamanitra feno ary feno amin'ny fitahiana ilay Andriamanitra zay inonay sady inony. Saotra tompo amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mirary soa indrindra tompo mahazo mipetraka nareo. Zao tsika ry havana dia manokana fotoana hiarabana ny mpitandrina amin'ny vady na tratra ny taona vaovao araka ny fanaon'ny fiangonana. Koa dia mangataka anareo mivady, pasteur Élisée Andrimiandra mivady, androso ety anoloana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana, ary mangataka ny solitena ny vondron'asa sosialy hiaraka amiketo azafady. Eny tompoko, indreto izahay fiangonana amin'izao fiandohan'ny taona zao. Te aneo anareo ny firarintsoa sy ny firariana ny ahazonareo taona sambatra miaraka amin'ny tompo amin'ity taona 2024 ity. Faly dia faly izahay fa mbola afaka miaraba anareo mivady ray aman-dreny am-panahy amin'izao fotoana izao, ary misaotra ny tompo lehibe amin'ny fananana mpitandrina ny fiangonana manontolo na izay tonga eto na ireo izay manatrika amin'ny alalan'ny fahitalavitra, ka maneho anareo ny firarian-tsoa rehetra omba ampiadanana amin'ity taona ity. Raha makivaky ity taona ity anareo dia ny fanorinay dia ny tenin'Andriamanitra no ampahirezanay anareo ao amin'ny salamo
fafito amin'ny telopolo andiny faefatra manao hoe miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay iriny fonao. Ka dia izany no fanorenay pasteur sy ianao ramatoa mpanohana azy, mifalia amin'ny Jehovah ianareo ary omeny anareo izay iriny fonareo. Ho tanteraka aminareo anay izany ary mangataka ny fiangonana hitsangana tompoko. Dia mbola herivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, indray toy ny vahoakanao Tompo, te hideranao sy hanandratra anao amin'ny avo indrindra satria faly izahay raha mbola afaka miaraba ny mpitandrina, ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady amin'izao fotoana izao na hatratra ny taona vaovao 2024 noho ny fitahinao. Ka ny dera sy Lazara ny voninahitra mandrakizay Tompo ho anao, jereo ny mpanomponao Tompo, efa nitendrenao hitaizanay, nitendrenao ho eto amin'ity fiangonana ity, ka omeo azy izay ilainy rehetra, ninona izany Tompo, mba hanaovan'izany asa fanompoana izany ao anatin'ny fifaliana tokoa, fa tsy ao anatin'ny fisentona. Dia enoa ny vavakay Tompo ary misaotra anao sady ny amin'ny fitahiana rehetra mbola rotsaka amin'izy ireo, tsy amin'izy mivady ihany fa amin'izy menakafo Tompo, ary ahita fifaliana tokoa izy ireo raha mamakivaky ity. Eny ry izy menakavy, fo ihany ny fotoana kanefa dia tsy mety raha tsy mandray fitenenana maneho aminareo ny fankasitrahana, ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny fananana anareo, fa nataon'Andriamanitra ho adidinay nareo, kanefa koa nataon'Andriamanitra ho zanakay, reharehanay ao anatrehan'ny Tompo, ary indrindra natao ondry izay ironany fonay sy saintsainay andro aman'alina. Fahasoavana lehibe zany. Ary dia te hisaotra anareo koa zay satria fantatray ny fitiavanareo anay. Tsapanay ny fanohananareo, na amin'ny alalan'ny vavaka zany, na amin'ny alalan'ireo fietsika maro samihafa asehonareo zany, na dia manome mofo gasy fotsiny azy, manohina ny fonay zany, satria ny Tompo hoe izay manome na dia rano mangatsikerany kapoaka azy ao an'ireo madinika ho areo, dia lehibe ny valim-pitiny fa mihoatra noho ny rano ray kapoaka nataonareo. Zao koa nareo dia manolotra solom-body akoho, dia Andriamanitra nonitra be avo zato eny izay laninareo, ka dia mitsodrano anareo koa zahay. Ny Filipianina 4 noho ny raminay ho tanterahan'ny Tompo amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny isa-tokantrano, fa Andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia omena anareo malalaka, feno sady tsy hanombinana ny fitahim-panahy rehetra sy ny haren'ny fahasoavany mamakivaky ty taona vaovao ity. Dia mirary soa indrindra Tompoko ho antsika rehetra, na ny manatrika na izay soloanareo tena eto. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra Tompoko. Tonga amin'ny fotoana ny rakitra isika riavana, na dia tsy tatazana raha ny rakitra fa arotsakitsika rehefa mirava eto tsika nivoaka satria ireo miditra amin'ny efatra indray no miditra avy ary, ka dia avy ato tsika dia eo ny fanatazan-drakitra, dia ny ampontsika ao ny manolotra izany rakitra voalohany zany, ny fontsika ny mielo ny tanatsika, ny fontsika ny miloaka mielo ny poketra sy ny posy. Ka dia ataotsika ny hira fankasitrahana, ary indrindra hoentsika maneho zany mari-pakasitrahana ho an'ny Tompo zany 2:25 sy 5. Hira 2:25 sy 5. Thank you.
isika. Endre ny fitahianao, vokatry ny fitiavanao sy ny famindramponao. Endre ny alehibe ny fahasoavana tobakao isan'andro amin'ny fiainanay Tompo. Na tsy aro zany zay na dia sarotra taminay zany namakivaky iny taona lasa iny. Ary dia zany ny tianay ankasitrahana anao. Ka ny fonay, ny sainay, ny herinay, ny fahaizanay, ny tananay sy ny tongotray, ary ny fanananay manontolo, dia ny aminay rehetra izay nateraky ny fitahiam-panay avy aminao, atolotray ho anao Tompo fanatitra manompofina. Dia sitrakay naneo zany amin'ny alalan'ny rakitra, dia fanomezana izay hoentinay koa manohana ny asan'ny fiangonana, izay asanao Jesosy Kristy satria vatanao zahay. Tompo tahio zany, ary indrindra omeo anay mandrakariva ny fo tia manolotra, satria ianao efa nanolotra ny aminao manontolo mba hahatonga anay iainao amin'ny fahasambarana sy ny fifaliana maharitra mandrakizay. Dia tianay nitrotro ambavaka aminao ny namanay. Ao ireo sahirana Tompo, ninona endrika zany fahasahiranana zany, ninona antony, metezana afaka azy ireny sy amonjy azy. Ao ireo azo pahoriana, ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty. Ao ireo mararina any amin'ny hopitaly na ny tokantrano, ampaherezo, ary ianao no iantoka ny fanasitrananao azy ireny, anambona ny fitsaboana. Entinay mbavaka aminao ny firenena rehetra manerana ny tany, indrindra manoloana izao valanaretina izao. Tompo, ianao no angatahanay anafaingana ny iasan'ny fiarovana sy ny fanefitra, ahatonga izao tontolo izao indray hanana fiainana mivelatra ary andeha amin'ny laoniny. Mivavaka aminao zahay ho an'ity firenena mampiatrano anay ity, mba hitoetreto ny fiadananao. Mivavaka aminao zay amin'ny Madagasikara tany razanay, mba ho ambininao ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fampandrosoana, ho amin'ny fampihavanana ny malagasy, ary indrindra amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny. Tianay nitrotro ambavaka aminao Tompo, ny asan'ny fiangonana manerana ny tany, ny asan'ny FPMA ny tompona andraikitra tsirairay avy, ary ny asan'ny ty tafo izay nametrahanao anay ity. Misaotra fa maimanao mihoatra lavitra no izay nangatahana amin'izany vavaka zany ianao. Koa dia rainay ankalazainay ny anaranao ao amin'ny Jesosy Kristy, le lohan'ny fiangonana sady mpanefa ny fiainanay. Dia misaotra ray. Amen. Mamarina izao fotoana izao sika riavana, ataotsika eo mpitsanganana, mialoha ny afatra sy ny tsodrano, ny hira 770 ny andininy voalohany sy fahatelo. 770 ny andininy voalohany sy fahatelo. Mitsangana isika. Zavana temeleteka avisa eto rane fisarana alutemi fasana no epetrana nel farolona sodona mialena antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa maiziny ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, mantatra izay akasitrahan'ny Tompo, ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Dia hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo, ananatra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana
ka manontony tompo. Dia avy eto alohantsika no mivoaka dia tsarovy ny fanatazan-drakitra fa mipetraka eo anolohantsika eo. Vakarma be le izy? Lasa vakarma be le...